Dia faly miarabantsika indray tonga soa ato amin'ity fandaharana Akon Kandida laharana fa 5 ity. Tena somebiseby be mihitsy androany amin'ny fikarakarana an'ity hetsika rapitso ity. Dia engany mba ho somebiseby koa nareo any hiaritra an'izany rapitso zany satria andro ngeza be io rapitso io satria entraînement io, entraînement satria ny anton'izany isaka sabotsy zany hoe manomboka rapitso ka amin'ny sabotsy heriny koa dia efa karazana entraînement amin'ilay faradoboka amin'ny fahatelon'ny volana novambra ho avy zao. Zay efa mahafantatra nareo zany zao fa amin'ny fahatelon'ny volana novambra ho avy zao ny faradoboka ao amin'ny kianja be ny Mahamasina. Mazava tsara zay ka io rapitso io reto dia efa kotran'io hoe ahoana ny fomba ho ataontsika amin'izany faradoboka zany. Ka izao le izy zareo alohan'ny resantsika mombamomba an'izay rehetrarehetra zay dia andao aloha tsika anaraka ny kandida satria zay ny antom-pisin'ity fandaharana ity averiko foana ny fomba anakaikaizantsika ny kandida laharana fa 5 marika Ravalomanana. Ka ny vidéo alefa voalohany dia ny hetsika tany Betroka arahantsika zao dia zao ndahoary. Panangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana fa 5 marika Ravalomanana. 5 marika Ravalomanana. Program amboniny tanany soratinony teboka rody midina andalana fandripahalema sakafo sy fampianarana voly sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamboly fizahantany Ravalomanana marika iagnany navitan'izany Andriamatoa Filoha miarabanao sy fahatonga eto Betroka ianao. Ireto olona mijery anao marobe eto reto dia manana vinavina te hiresaka aminao, manana vinavina sy etaeta sy ao ambony ao te fampidinika aminao. Nefa noho ny antony maro samihafa dia soloako tena eto. Sahiran-tsaina reto olona reto Andriamatoa Filoha, indrindra amin'ny setin'izay fandriam-pahalemana izay. Izay ny tena maharary, izay ny tena mifantoka ao an-tsainy reto olona reto satria faly sahirana amin'ity fiainana, amin'ity fitondrana ankehitriny ity. Ny fananana eo ampelantanan'olo rehetrarehetra izay hitantsika eto zao efa very daholo. Tsy manana ombontsony raha ity faritra Betroka ty hatramin'izao. Tsy maintsy vitantsika ny mandamina an'ity firenena ity iverina amin'olona ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Lamako mare tena faly atoka ty aminareo. Mbola tsisy nisy vahoaka maro be toy izao teto Betroka hatramin'izay. Bravo! Tonga dada, zavatra atao voalohany indrindra dia misy fanamby ngeda be, misy fanarahana
misy antoka ary misy famezatoky voalohany amin'izany lalana ataontsika tiana atao hoe manifesto atao hoe manifesto dia ireo listeny fanamby na famezatoky ataony dady reto aby arala izy voalohany iny aloha ho amboarintsika ndray ny lalana eto Madagasikara. Inona natao dady voalohany indrindra miaro ny olona sy ny fananany. Ny olona reto eto Madagasikara ho arovana avokoa fanana taniny raha misy maka tsy avelantsika na vahiny zany nareo milaza azy manam-bola nareo milaza azy manana fahefana. Ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy lafo loatra jany ny olona ka dia tohana zany ny fahasalaman'ny olona rehetra eto Madagasikara omena azy reny tom-pahasalamany reny mba handanany indrindra fa ny vehivavy indrindra fa reo le miteraka ho amboarina sy omena an'iren'ilay fitaovana azo fompo reny ny hôpitaly manaraka ho ampianaritsika indray reo zanatsika ireo omena sakafo izy ireo amin'ny maraina miantonana indray le kantine scolaire ho averina reo nataony dada taloha. Mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo. Marina foana fa ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo irery no mandeha amin'ireny faritra ireny dia reny le olona le vahoaka miaraka aminy mahita mibody tsika zay tena mavitry tokoa izy lamako kopatanao mamboby raha mahita an'ity vidéo ty izy fa ibody dia tena manohana 100% ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo ary tahaka an'izany ihany koa ny rapitso zao dia le raha artiste ho avy rapitso tsy ho teneniko etsony le izy fa reny dia tena manohana tokoa izy mahatonga an'zareo tonga ao Ambohijatovy rapitso fa ny tena ho avy ao dia ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo Marc Ravalomanana noho izany tamin'ny heriny tsy nisy kandida teo reny ny olona tonga teo dia rapitso misy kandida dia asa reo ohatry ny ahoana ny zavatra tenena fotsiny dia ampilamiana tsara tsika miditra ao zany hoe manaraka an'le carnaval eto dia mariako fa le carnaval sy ilay hetsika amin'ny ray ora tolakandro dia zavatra samihafa so dia eritreretinareo hoe zay raha tsy hijery carnaval tsy hamonjy carnaval fa tonga dia ho any Ambohijatovy alao aloha manao carnaval dia le fomba fotsiny tsy afaka amitenareo hoe etsy miainga fa isaky miboribory tany raha eto Antananarivo renivohitra dia samy manao hetsika ka raha ohatra ka amin'ny boribory tany misy anao dia tsara dia manantona ny QG isaky ny boribory tany raha toa moa ka tsy fantatra hoe aiza zany dia enio tsara fotsiny satria andredondredona be eto Antananarivo le hira mibody teo iny dia hoe aiza ny carnaval zany dia arao fotsiny le carnaval dia ny fotoanantsika amin'ny ray ora eny Ambohijatovy noho izany mivonona tsara dia nizao amin'ny fitoany mbola mijery vaovao rehefa aveo dia aveo matory dia milamina tsara tsika rapitso dia zao ndray tsika anaraka ny dian'ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo Marc Ravalomanana tany Vangaindrano ka andao ary ho arahantsika zany zao dia zao ndao ary mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo. Dimy amin'ny roapolo Marc Ravalomanana. Dimy amin'ny roapolo Marc Ravalomanana. Programme ambonin'ny tanany soratinony teboka rody midina andalatra ny lalana fandripahalema sakafo sy fampianarana voly sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio na iza tsy maintsy eo ambany lalàna avokoa raha vo afaka ikolokolo eo milamina ny tany sy ny firenena kanao misafidy mahaiza mitadidy fisika efa leonina na kobaka mbava sy mangidy andao ialaka ifidi fizao tsy miala midada ianao tsy miala midada ny malagasy no mandidi 7 novambra Marc Ravalomanana. Hitantsika io lalana io aingana be amizay tsika fa mezivezy Ravalomanana mpanangana fahatsim-pandrava tsy mpandrava zay mirotana mbola sangana fidio Ravalomanana. Mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo. Dimy amin'ny roapolo Marc Ravalomanana. Ame tokony voaka malagasy
tena ifanaraka aminy fa reto zavatra reto ny tanteraha amerina indray ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Fidio ny mpanangana fa tsy mpandrava. Fidio ny numéro 25. Fidio marka Ravalomanana. Ya de reny sy reny ny dian'ny kandida tany amin'ny vangaindrano fa izao zareo araka ny teneniko anareo teo hoe efa somebiseby be mihitsy ny ekipa am'izao am'le fikarakarana nyty hetsika rapiso ity de lazaina koa ianareo hoe ho atsika tsy ohatra hoe any an-trano ohatra hoe mbola mikarakara maraina tsy afaka monjy an'le carnaval zavatra ohatran'izany satria misy koa zany fa ezana aloha mba ho afaka raha ohatra hoe manomboka mivalo ny carnaval karakaraina ny ao an-trano de ohatra hoe amin'ny va amin'ny sivy sasany amin'ny folo miala ao an-trano de miezaky manenjika de isy ny ao amin'ny radio zany ny tiako tenenina eto de misy an'le hoe etsika vaovao hoe radio miara mampita zany zany le atsika zay miara mampita de ny fandehan'izy io ny mitambatra zany ny MBS radio ny radio Mada de ny Top radio de radio Vaknedina de sy hitanareo le radio miara-miasa amintsika any amin'ny faritra de miaraka manao onja indrepandetsika mandefa feo any aminareo mitantara ny programme anasa ao amin'ny map 2 sy ny vaovao momba ny candidat larana fa 520 sy indrindrindrindra mitantara ny hetsika rapitso io noho zany de eny tsara ny radio fa isy zavatra izy malala mety misy fanambarana ngeza be ao makasika an'ity propagande ity ya satria hitanareo mivavao matetika mafana foana ary mafinaritra be le maino azy le vao mafana iny ka noho izany zay ny teneniko anareo hoe enoy ny radio rapitso ya de izao ndray aloha tsika anaraka ny candidat tany Ambilobe araoarany sary. Mafana Ambilobe, Ambilobe, tiako mare, Ambilobe, tiako mare. Hitanareo zany fa tena hafanana tokoa rehefa mitsena ny candidat laharana fa 520 ny vahoaka ny Ambilobe noho zay ny teneniko anareo
misy mitsena izy any misy mitsena ny kandida atsika tsy misy tebiteby ya de hitanareo angamba tsikaritra iny iram-bodo map 2 moa zany ny fomba ilazana an'le izy a iny matetika miverimberina foana satria iny a de nalaina avy am'ty manifesto ity noho izany teneniko anareo a ny kandida atsika larana fahadimy amby roapolo de anisan'ny kandida nanomean'ny fihetsepo-ny ho atsika nysoratan'le izy anisan'ny ataoko hoe tokony agnamby izy nanome an'izany fanomezan-toko zany a noho izany tehirizitsika ty a de miainga avy amin'iny a ito iny hirany bodo iny noho izany iny hira iny a andredona foana de izy iny mila ianarantsika tsenjery ianarantsika tsenjery iny ka izao a ho an'ny rapitso a tsy fantatra ny zavatra hitranga satria surprise daholo mety hitranga mety hoe andaotsika hiarahirany iny hira iny a de mba mila ampianarina anareo le hira ka ho alefeto aloha iny clip iny a de misy an'le sous-titrage misy an'le tonony zany mandeha eo de zao a Facebook ny ampiasaitsika misy vidéo azo télécharger io a de jerevy le izy de ianaro tsenjery le hira tsisy olana mihitsy a de rapitotsika mety isy fotoana iarahandredona zay de mety alain'ny pakasary ana de tsika rehetrarehetra ao anatin'iny hira iny mety hitranga zay zavatra zay noho izany a ndaotsika hianatra n'iny hira iny aloha satria iny foana ny andeha am'izao satria avy miainga vato amin'ny manifesto andao ary arahantsika le clip Dimy amby roapolo Markaraval manana Dimy amby roapolo Markaraval manana Programme amboniny tariny soratiny teboka rodiny dinandala dranala fandripahalena sakafo sy fampianarana voly sy fiompiny fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asasy rano fisotro madio fialamoly fizahantany avaly manana marka ianany navitan'izany kanao ny safidy mahaiza mitadidy fisika efa leonina nakobaka vava sy mangidy andao ialaka ifidy izao tsy miala amdada ianao tsy miala amdada ny malagasy no mandidy fito novambra markaraval manana panangana fatsy pandrava tsy pandrava sanirodana mbola sangana fity raval manana panangana fatsy pandrava tsy pandrava sanirodana mbola sangana fity raval manana dimy amby roapolo raval manana no fity dimy amby roapolo markaraval manana izany atsika mitoanana markaraval manana izany atsika mitoanana markaraval manana ka firy ary le numéro dimy amby roapolo firy ary le numéro dimy amby roapolo nanamboatra ny lalana fandripahalema sakafo sy fampianarana voly sy fiompiny fahasalamana jero mazava teknôlôjy asa sy rano fisotro madio fialamboly fizahantany raval manana marika ihany no mavitan'izany kanao ny safidy mahaiza mitadidy fisika fa leonina nakobaka mbava sy mangidy andao ialaka ifidy fizao tsy miala amdada ianao tsy miala amdada ny malagasy no mandidy fito novambra markaraval manana panangana fatsy pandrava tsy pandrava sanirodana mbola sangana fity raval manana panangana fatsy pandrava tsy pandrava sanirodana mbola sangana fity raval manana dimy amby roapolo raval manana no fity dimy amby roapolo markaraval manana volagna amin'ny babanao ndraiky volagna amin'ny endrinao dimy amby roapolo toanana markaraval manana ka aloatsika fiditra any afanadidy anao matsy le fantrana mangataka fotsy mavidy andao ialaka ifidy fizao tsy miala amdada ianao tsy miala amdada ny malagasy no mandidy fito novambra markaraval manana panangana fatsy pandrava tsy pandrava
samar miaramias makaravany manana de hitatsika amin'iny a fa hita ao anatin'iny hira mibody iny a iny clip nandeha teo iny a lay tonony eo ambany eo no zany rehefa raha ohatra Facebook ny ampiasainao de afaka averina le izy rehefa aveo de jerevana hoe ahoana tsara moa ny tonony mba ahafahantsika miredona zany miara miredona zany amin'ny andro rapitso averiko ihany a ho antsika rehetrarehetra hoe milaza foana hoe tsisy t-shirt zay ohatra zany a manao ambonina akanjo fotsifotsiny nareo na le t-shirt taloha ohatra ny anahy ito zao le t-shirt taloha le taloha hito anaovako ito de hito koa nanaovako rapitso tsy voatery hoe le am'izao a tsy voasakany zany tsika ho an'ny tsy mana t-shirt de amboniny fotsifotsiny de lasitsika miredona zay a ifanarahantsika zay araky ny efa fantatsika de efa misy an'le dada challenge de nisy nandefa sary androany a de ho arahantsika le dada challenge de ao arinan'izay a de misy zatovolahy zay nanolotra tononkalo ho an'ny dada ndao ary ho arahantsika zany Marka Ravalmanana Panangana Fatspandrava zay le miaraka amin'ny dada 7 Novambra volany i Marka Ravalmanana izy no hitondra tsy hisy fombafomba mpanao ny lalana Andriamatoa Marka Ravalmanana ameriny indray ny fandriam-pahalemana raha izy no lany tsy misy ny nirenana kasai andeha iaraby azakanosa fahavy fidio dada ampianatra ny zaza azadiny ny filamatra fa ireny no atambatra maro ireo kandida manao kobaka ambava tsy anisan'ny dada fa aoka hazava ao no mampiesona mba ianaro ely lesona Madagasikara mandroso sy milamina Madagasikara izay no tazanina Madagasikara mahateo ty na ny maro na ny vitsy samy makafy matoa Madagasikara mahantra sikivy malagasy maro miraraka ny ivy fa vao tonga nefa dada aveo de tao taitra tao tsy teo tsy tia kaboraraka izy fa ameriny indray ny tandalana amerina araka ny izy tsy bandika lalana fidio dada ampianatra ny zaza fidio ny kandida laharana 520 amin'ireo kandida 430 Marka Ravalmanana tiako i Madagasikara hitatsika amin'izany fa ny kandida laharana 520 de tena mampisy aingam-panahin'ny olona tsirairay avy satria raha hitanareo ny tononkalo tonga ao de ozonareo hoe inona daholo reto ny hira tonga ao isan'andro tena tsy mitsahatra ny tonga avy any aminareo tena misaotra betsaka fa mamaly ny antso nareo tapitra ny fandarantsika androany zay tsy teny lavatsony fa anomana andrapitso hijery vavao rehefa aveo vavao eto amin'ny MPS de aveo angamba tonga de hidaboka aloha fa rapitso indray fotoana zareo zay de zay rapitso amin'ny amray eo ambojatovo alohan'izay mbola misy carnaval ao ifanarahantsika zay laharana 520 miaraka amintsika zay tonga ao dada rapitso
Ignotato, tundamufo, ignotato.